lalàna izay rehetra nandidiny Jehovah Andriamanitra reo anareo no alehanareo, mba ho velona ianareo ka hahita soa ary ho maro andro any amin'ny tany izay olovanareo. Deutéronomie 5:1-7. Ao anatin'ny tontolo anjakany toe-javatra maro ihany isika, ary ny lehibe indrindra amin'ireny dia ny fitiavan-tena. Fitiavan-tena anangona ho an'ny tena manokana izay tombontsoa rehetra. Kristia dia mampianatra antsika tsy ho tia tena. Aoka samy ho tia namany avy isika. Tahaka ny itiavan'ny Kristy antsika ny tokony itiavantsika ny namantsika. Maro no mitonona mpivavaka mafana fo kanefa mandrefy ny fahamasinany amin'ny toetrany hafa, ary vokatr'izany dia lasa marefy ny aim-panahiny, lasa tia miavonavona izy, tia mirehareha izy. Raha mba miaiky ny fahadsoantsika eo anatrehan'Andriamanitra manko isika ka mitalao ny fanatrehan'ny fanamasina isan'andro isan'andro eo amin'ny fiainantsika, dia hikoriana ao am-pontsika ny fitiavana ny hafa. Aoka ho tia ny namantsika isika tahaka ny itiavantsika ny tenantsika. Izao zany farafaratsiny zany mba mitovy amin'ny tenantsika ny itiavantsika ny namantsika, fa raha ataontsika latsaka noho ny tenantsika ny namantsika dia tsy araka an'Andriamanitra izay. Na ataontsika ambony noho ny namantsika ny tenantsika dia tsy araka an'Andriamanitra. Tsy ena akory ny faharatsiana eto amin'izao tontolo izao. Isan-taona isan-taona dia miha-matanjaka ny ratsy, mitombo ny tsy firain'ny olona, ary aoka ho feno fandinihy tena isika. Aoka tsy ho tia tena isika fa ho tia ny hafa. Tahaka ny itiavantsika tahaka ny itiavan'i Kristy antsika no tokony itiavantsika ny namantsika. Deutéronomie 5:5-7 manao hoe: fa ny lalàna rehetra izay nandiny Jehovah Andriamanitra reo anareo, alehanareo mba ho velona ianareo ka hita soa ary ho maro andro amin'ny tany izay olovanareo. Kristy no modely alaintsika tahaka. Avy any an-danitra midina tetỳ ambony tany, ary midina tany amin'ny farany ambany, tany amin'ny fahafatesana farany maharikoriko sy mahamenatra indrindra. Andeha hitombo isika, hitombo amin'ny fitiavana ny hafa, fa izany fitiavana ny hafa izany no mariky ny fitiavantsika any Kristy ihany koa. Andeha hivavaka isika. Misaotra tompo tsara ny hafatra omenao anay, impirimpiry izay no tia tena, manambony tena, mieritreritra fa mahay noho ny hafa, mpivavaka be noho ny hafa, mifona izay fa ilay mahantra indrindra izahay. Manolo tena ho anao mba ho volavolainao, ampiasainao ary handray ny toetranao izay feno fitiavana amin'izao tontolo izao. Tanterao aminay zany Jesosy eo amin'ny anaranao irery ihany. Amen.